hevitra nareo anio. Ny fizarana faharoa amin'ilay tantara nosoraty tany sederana antenaina Bernala tantara mitondra ny lohateny fisaona na mampiorokoditra Pilalao, Liva, Vantso, Arsène, Faly, Hervé. Nandray feo Tovo Razanamamonjy, Mpanatotosa Anjary Liva. Ahoana ary tsanta? Ahoana ozy izy? Tena tsy hitako mihitsy tery sosy mariny, tena sahirana ny saiko. Fa tsy mety manaraka ny hevitra mihitsy tokoa ve aloha izy sa ahoana? Ka raha nety ve izy tsy efa niantso an'ilay dokotera ahy? Zay arange ho aho efa nahampanahy ahy. Milaza n'izao zavatra tsy mitombona rehetra izao no ataony. Nofinofy tsy misy dikany ray io. Efa hafa indray izy izao ny zavatra foroniny. Hafa ahoana indray? Ka lazainy fa miseho aminy ao an-trano indray nge hono ireo olona efa maty ireo miseho aminy ao an-trano ahoana ary tsanta? Ianao tsy mahita an'izany fa maly izao tena efa teo afovoan-trano ny antso ny tratrako rehefa andeha hijery azy maraina iny fa inona hono ny antony? Teo koa ngery zoso ny zavatra ohatrany hoe tena mahagaga tena tsy azoko mihitsy izany ry tsanta. Fa ahoana aloha ny fahitanao azy? Lazainy fa tonga ny kasany hamono azy hono no matoto anjandriny, dia izay no natonga n'ilay antso teo afovoan-trano raha ny fanazavany. Tena marina ve izany ry tsanta? Ka aiza rery zoso ny isy an'izany olona efa maty ve dia hanangatra ho aiza indray ary? Mety eritreritra ny foroporony ny vokatry ny alahelo an'ireo olona akaiky azy ireo fotsiny ankon'ny izany sa hono izy ianao? Ka tsy misy afa-tsy izay ko inona ary? Eny zahay koa nge ny tena mampalahelo amin'ilay daly iny. Tena tsy hitako mihitsy ry izao izay fomba handresendahatra azy marina. Raha izahay ianao ry tsanta, tsy miresaka amin'ny an'izany intsony fa jereo aloha izay zavatra fataony rehetra any dia hita eo ihany izay atao. Izany ve ozy izy ianao? Ka tsy hitako ary izay hevitra ankoatran'izayko. Izany efa ry izao sy mahita fa tena famonjena sy fanavotana ho azy amin'izao toerana misy azy izao mihitsy ny fanampian'iny dokotera iny marina. Ka izy ihany ny ery-tsanta ny tompony teny farany. Ka dia andrasana hianaka tokoa ary ve ny aretina vao hotsabony ka ny felany amin'ny eritreritra mangeja azy io ny fanasitrarana ho azy. Roviana re izany fotoana izany no tonga aminy aleo fa raha ampitsy dia hiaraka aminao andeha aloha makany raha dia aloha jerena ho hita eo ihany. Ka raha pitsy maraina ary izany izay mihitsy mety. Alina indray tiany andro izao indray ilay rivotra mifofofofo mafy, tsy fantatra hoe avy aiza na avy aiza, ohatrany hoe fanamparana ny fihefiny ray amin'ny zareo mantsy izany andraso fa ny saiko tokoa raha ve mitorina sa tena marina izao zavatra iainako izao tsy manoko fi anefa dia mahare tsara, reko tsara mihitsy hoe misy rivotra izany ka hitany masoko izao mihitsy ny fitopatopan'ny reto ambaravarana. Io tokoa ary io misy olona indray tazako ambadiky ny reto dia iny fanopotra tsikelikely. Ineny fa inona re ny anton'izao tonga hakafy ianao zaho nge efa vonina mandraka hariva ny anaraka anareo any tsy haiko hoe inona indray raha mbola andrasany eto aho efa vonina saingy nareo ngambany mbola miaohatra sa ve tonga hamaly faty anareo, tonga hampijaly anony nataoko fa nahafaty anareo efa nifonako re zany tahaka ny efa nifonako tamin'ny saloy sy malala reriny iny toventsikitsiky izy zato tena mahafinaritra
zany ary aizy marana saby kely reny tsy nanaraka anao e aizy izy fa nanino izy raha mba nentina nanaraka anao taty e neny a fa ino no ity mahatezitranao tampoka ry neny a fa ino ny zavatra eny tananao iny to fa maky lavalely neny fa ataonao iny iny e aminonao avy e neny a eny raha izay sitrako tsy maninona azo tanterahana avokoa izay tianao atao amiko rehetra e tsy maninona izany avy manatony ianao fa vonany nanaraka anareo aho avy zosy a jerenao nge fa ohatrany mivonitanatana nge izany tranony izany e eno a fa afiry aloha izao e mbola maraina be ry izao amin'ny enina anie izao e ka sao dia efa tsy hotsony ary izy asa aloha dia lasa izaka lasa namonjy bara vao maraina indray nefa elaela ho ah izy izay tsy tany ka ataoko fa efa adininy angampo izany le kehitriny e andao aloha jerena dia 8 heures ravo a sy tonga dia midi fa to ravo fa inony ty fa ino ty ataony mitsitra be eto afotrano eto ty e eno a ravo fa maninona izy ry zosy a maninona ravo fa naninona ianao e ry tsanta aza dia ataonao ohatran'io izy aloha fa maninona izy ohatran'ny olona matoriny iny fahitako azy zany e fa ahoana ary dia inona no ataony mitsitra eto afotrano eto e ravo mari avy ianao e hitanao io ary izy fataitrako ravo a fa nanina re ianao ty e fa ahoany fa inona ly ty nahazo ny lahy ty a fa maninona ahy ka inona no ataony lahy eto voatrano eto e dia hono a teo foana zany lahy io nandritra ny alina zany ve fa naninona ianao ravo a ndraso aloha hoe leo aloha akainay tsila fa tena reraka be azy zany ka eny tokoa jereo inge raha tsy tena malemy tateraka ny pozinao e fa ahoana ny nahatongavanareo tato e izay aza gagako ny vonitanatana nge ravo ny varavaranao e dia tena tsy hainay mihitsy hoe nisinona ary tato ndraso aloha ndraso aloha tena hafahafa amiko mihitsy zao zavatra zao ka dia hitanareo koa zany izy teo fa izy ty lazainao e ineny ineninay maninona tsara ravo fa to ilozanareo mifampijery fotsiny hitanareo ve zany ho ah izy tena tsy azonay mihitsy ze lazainy lary ravo fa efa ela be ve nareo ny tonga teo e so vo marainy zao ka ary ely zany tsy nahajerovako teny zany raha izany fa rediredinao indray ve zany aloha ravo rediredy ahoany tsy nahatsiaro tena tsy fantarotsiny hoe inona ary ny zavatra nataony ateo nitondra famaky izy dia saika nasiny tamin'iny ny tenako anefa tsy nisy naratra inona zany ry tsanta azavady kely hoe ry tsanta io zavatra hitsahanao io ndre fa misy inona into aty hoe iny kasonety kasine mavomavo fa maninona iny ary an'izy iny azy ty ry izy roa kasine aneny ty maninona tsara fa marina velo zany tsy haiko nareo na ino ana tsy ndraika dia io izy io e fa ahoana mihitsy moa tonga teto aniny fa ny telon'izao imalala tamin'ny voalohany isaloha izandritra tamin'ny manaraka dia alina zao dia ineny indray no niseho tamiko teo samy mikasany amono avokoa izy ireo tamin'izany ravo
ny maty re dia mipetraka any amin'izay misy azy ihany tsy misy an'izany tsony eo. dia tsy mino an'izay voalazako ve ianao e Tsanta, tena tsaroko tokoa ty lambo ty. Tsaroko ny nametrahany ravo azy ty teo aminy tamin'ny andro namonosany azy reny. Sady jerenao nefa maingo lohany izy zany. Raha ny amin'ny tokoa ahoana? dia tsy mbola inao ihany zany nareo Tena lamba teny aminy ty ry Tsanta. Zaho aloha mino tanteraka. vao hitako teo eny dia efa fantatro avy hatrany, ary teo amin'ny toerana nijoroanao teo mihitsy no nijoroa ny alina. Zany ve raha? dia mbola lazao fa hoe manofy ihany amin'izany ho nareo indrindra fa ianao ry Tsanta tsy mety mino mihitsy, tsy mbola mety manaiky ny tena hoe fisiany marina ianao. Asa ka misy fomba azo anazavana an'izany ve fanampin'izany iny varavarana mitanadra natazanareo teo iny zany no nandehanany voakavy tato aminy tato rehefa torana tsy nahatsiaro tena teo nandrisy ny alina manontolo. Marina tokoa zany ravo satria eny hitatsika ny tsy rara teo amin'ny trano teo eny zany aloha marina fa na izany ary aloha tena misy ambadika hafahafa mihitsy zany ry Tsanta, tena marina. Asa raha nofitra sy nyredirediky ve dia afaka amorona zavatra ohatr' izao ao nareo porofo mivaingana ange zao dia inona nefa ravo inona? Manangatra ny maty ankehitriny izay ihany no anazavana an'izany. Manangatra ahoana moa Asao tsy avelan'ny ravo hipetraka any amin'izay misy azy any ny fanahany fa tsy hiviny isan'andro isan'ora dia tonga izy. Zavatra normalina be zany rehefa manembona azy ianao na ihany koa hoe mikasa ny aka izy ireo noho ny faniriako isan'andro anaraka azy. Raha izany lesy ny marina efa ela ny matiny ka mety mampijaly angy izy alohan'izany zay koa ngamba no mety ataony valy fatin'izy ireo tamiko. Inona daholo ary zany zavatra ambaranareo mirahalahy zany ka tsy maintsy amin'izay tombatombana rehetra izay ry Tsanta no misitona ny fanazavana amin'izao zavatra sy trangan-javatra hafahafa zao andraso aloha mba hampitombona tsara ny zavatra ayahitsika eto dia tsy maninona aloha fa vonany anaraka n'ilay torohevitra ireo ary Tsanta. Ny tsabo tena? Ie, mbola te hanapirofy ihany amantsy fa tsy rediredy ny hafa tena miseho amiko ireo olona maty ireo noho ny tsy fitandremako tamin'ny nitondrako an'ilay fiarakodia dia mamaly faty aiza ankehitriny. Tena marina aloha zany. Tsara aloha jerena ny momba an'lahy dia avy eo hita eo izay tena fahamarinany koa. Raha izany tokoa ve marina tsy ampy orokoditra ihany ny fifaran'ity tantara ity. Rehefa tsy hivina fonka ay ve reny olona efa maty reny dia tonga tokoa amin'ny fotoana rehetra. Tena mahazendana zany mandrosoanareo izay ihany re dokotera. Manao ianao dokotera? Salama fa dia mipetrapetrara aloha nareo misaotra indrindra tompoko. Eno ka ahoana izay? Araka n'le resaka efa nataoko anao an-telefona teo iny dia io ary izy tompoko fa tonga eto aminao. Ay, tsara zany ka von'ny tsabo tena zany ianao Eny tompoko. Ay, zany hoe efa fantatro amin'ny ambangivangony ihany ny zavatra nanjoanao ary tena mampalahelo dia mampalahelo tokoa ny zavatra misy izay nitranga taminao. Tena mafy zany mamolo tiana telo be zao anatin'iray mpimaso mihitsy zany dokotera. Tsapako tokoa aloha zany ary tena nety tokoa ny fanapaha-kevitra noraisinao tamin'ny fanatonana toy izao. Eny tompoko, mba manantena fahasitrana tokoa raha toka tena aretina marina mahazo ana zavatra hafa. Iny ho teo ihany fa zavatra azontsika zavaina zany. Ka zao sy andany fotoana ela be intsony sika fa aloha mbe ianao manaraka tsy nevitra Eny dokotera. Zaho tsy maninona afaka miandry azy eto ihany ve dokotera sa? Ie, afaka mamaky boky ianao na sahala amin'izay somary maritratra mantsy no hitazonako azy ato. Ay, eny ary. Ndao ary se.
Ka inavy ny zavatra natao tao tamin'izany ravo a? Fanontaniana ny tena betsaka aloha Inavy ohatra? Fanontaniana maro ka. Ny fifandraisako tamin'ny zareo fahavelo, ny kiraraonay fanaonay taloha, le fanaonay sy saloha taloha zany. Dia zany fotsiny ve? Zany fotsiny? Indraindray averimberiny intelo, inefatra aza le fanontaniana anankiregny. Rehefa avy eo dia asemy mikipo ny masoko dia asemy milaza ny zavatra hitako a. Zavatra hitanao ahoana? Izay zavatra eritrereto io ka. Dia inona no nambaranao azy tamin'izany? Ohatrany tsy tsaroako ry tsanta. Tsy haiko hoe inona no nambarako azy. Ka naninona ary raha nanontaniana izy? Efa voraky fotsiny hoe navaliny ahy. Ka ahoana aloha ny fahitanao ny fitsabony? Zaho koa ary zao vao saika anontany anao mihitsy hoe ahoana marinako. Inona no tena tiana tongavany Ka tsy nivasitrananao ve? Saingy ny fomba entiny amin'izany mantsy no mbola tsy fahitako mihitsy raha tsy zao aminao zao. So izay mety ho toa eniko. Dia ahoana? Roviana indray hoy ny ianao naseny miverina? Rafaka pitso. Zao fotsiny koa aloha Ahoana izay tsana? Izay zavatra anontaniana anao ny tokony tsisy afeninao azy na dia kely aza. Eny izay koa efa nambarany ahy vao nanomboka nanontany nanomboka nanontany aty zany izy dia efa izay nambarany ahy. Ohatrany tonga dia fantany mantsy. Fa ahoana? Tamin'izay sosy nankaty voalohany raha nanontany ahy izy dia nisy zavatra nafeniko azy izay fa tonga dia fantany hoe manafin-javatra aminy ahy fa ianao nga ahoana? Fa inona ozy izy ianao ny zavatra tokony hoe afeniko azy io ary? Ka zany inge mantsy ho ahy. Manamora ny fitsabonanao ihany zany ko. Fa na dia hoe aza ny zavatra izany ry tsanta. Tsy mbola adiniko ny olana vaovao iainako ankehitriny. Mariny. Ny amin'inony? Ny amin'ny zavatra hafahafa tonga ohatraniko. Ahoana raha nahatonga ninkasiny an'iny tao raha tsy hoe tsy haiko, tsy maintsy hoe nanangatra izy. Izay no nahatonga an'iny tao fa tsy tonga ho azy tao mihitsy iny. Zaho aloha ry tsanta tena matahotra amin'izany zavatra izany. Tena mariny. Ahoana moa izy izao sy no hitondrany maty an'iny lamby iny tao an-tranony indraika? Amin'ny fomba ahoana? Ka inona raha nefa no azonao anazavana an'izany? Ka eo mihitsy ange ny olana. Hitanao fa tsy manan-kavaly ianao, tsy manan-kevitra aloha mazava loatra. Ka tsy hisy afa-tsy izay ihany ho any marina. Manangatra ireo olona tsy avely hipetraka any amin'ny misy azy ireo. Ary ataoko aloha fa rariny izany. Tsy mampino izany. Ary ny toerana misy an-dravo efa hitanao ihany fa miainao anatin'ny alahelo izy. Tsy azo eritreretin'ny zavatra ny foronina tsony kosa aloha izany. Tena mariny. Tsy afaka ny amorona zavatra azo tsapahitanana izany ny eritreritra ry tsanta. Ary ny maty ihany koa tsy afaka ny hitsangana handehandeha hifanerasera ny velona tsony raha tsy ny velona no mamorona azy. Tantara efa mateti-pitranga izany eo amin'ny fiainan'olombelona. Afaka tsy mino izay tsy mino fa zaho kosa aloha dia mino an'izany. Ka aza fangaronao ny nofo sy ny zavatra mariny. Ekeko izany ry tsanta. Mety nanofo tokoa raha avy tamin'ny voalohany fa raha ny fahitako an'iny lamby iny dia nandresy lahatra tanteraka. Sady izay indray ny hitako any nametrahany ravo an'iny talohany namonosan-damba azy. Ka nanitrehana azy tany am-pasana. Tsy nisy afa-tsy ny raha matoyny ihany no afaka hitondra azy aty. Na izaho ihany koa aza nge teo tamin'ireny fotoana ireny. Niara-nahita sy nanatry maso tokoa tsika. Dia ho sanatry tokoa ve dia Hitantarako zavatra ianao. Hoe? Zavatra niseho tany amin'ny faritra tsy misy anay ihany izany. Rangahy lehibe mpimasy teo an-tanàn'izay maty. Izany hoe voalaza aloha fa nanosoa teo amin'ny tanàna ihany izy tamin'ny fahavelony. Betsaka ny olona arak'izany dia mbola tsy nitsahatra nangatapitaina taminy. Tamin'ny olona efa maty? Eny tsy nisy nakasitraka ny fahafatesany ny olona teo an-tanàna fa nalahelo ny soavitany. Taty aoriana raha dia nisy zavatra hafahafa niseho. Hoe ahoana? Misy milaza mahita azy ny olona. Mahita azy miasa tany eny tanimbary. Na koa ny miady vomanga. Ary io ny tena mahagaga tsy olona iray nilaza an'izay fa olona maromaro mihitsy. Zany ve? Dia ahoana? Dia twizaka ny le tantara. Izay tsy nahita aloha tsy nino. Ataona tokoa moa ny fanakian'izany.
ny fokon'olona rehetra teo toerana moa efa samina naiky fa maty izy. De natao zany zay fomba rehetra nanamarinana fa hoe izy marina ve zany hitan'ny olona izany. Tsy olona ray aloha no mahita azy amin'izany. Sady koatran'izay olona mifahana lavitra toerana azy. Fandray zany. De nandrasana de nijerena raha teo amin'le toerana fahitan'ny olona sasany azy mitanynandro rehefa maraina. De ahoana? De inona zay aloha fa rehefa nijerena tokoa ary nanainga an'ilay vato lehibe fitoerany. Ka akory ianao? Efa tafafindra ny taolam-balony rehetra. Tafafindra taiza? Tao amin'ny toerana io ve? Teo amin'ny toerana io tokoa zany. Nefa mifasana andrinindray izay nandevenana azy. De ahoana ao zay ianao? Ay zany efa nanafatra izy fa avelony fa eo amin'ny toerana izy no anamboarana fasana rehefa maty. Zany? Saingy tsy teo moa ny olona namelakafatra tamin'izay fotoana izay ka tsy nisy nahafantatra. Eo amin'ny toerana io mantsy tamin'izany ny toerana masina taminy ka ametrahan'ireo olona izay fanatitra sainy atao amin'ny fitsaboana. De izay. De inona moa ny ifandraisan'izany ka? Hoy mantsy ianao teo hoe ny maty de mangina sy matory ka tsy afaka miteny intsony. Tsy mampino zany ry Zosy a. Betsaka ny olona tsy nino taloha tany amin'io tanàna io fa rehefa nanapirofo de samy nanaka avokoa ry tsanta. Eny, maromaro ihany tokoa aloha ny tantara mitovitovy amin'izany efa henoko fa mbola mametraka fisalasalana avokoa reny. Ka anjarany tsiraray tokoa ngamba no maneho ny heviny mikasika an'izany satria tsy azo toerena inona tsy mino ary tsy azo ampanekena an'izay mampieritreritra azy misalasala. Indrindra amin'izao toerana misy amin'ny ravo zao. Tsy hay intsony no manavaka ny nofy sy ny alahelo. Ny fifangaroana izany aminy mety miteraka zavatra hafahafa. Ravo fa avy aiza ianao? Avy namonjy ilay fotoana tamin'ny dokotera. Ay, de nanahoana ny tany? Tahaka ilay tamin'ny voalohany ihany ka. Eny fa ahoana aloha ny zavatra izay nilasainy tamin'lahy? Ny tokony atao sy ny tsy tokony atao zany. Ny fanalavirako anareo namako no tsy azoko atao e. Izany no lesona sy tomoko tamin'ny fihaonana tamin'ny androany. Fa angaha kosa moa de izy vokany vetivety zany aminao e. Tsy maintsy mba mandeha miandalana eny ihany ange zany. Marina lesy zany antsanty zany e. Mizotra tsikelikely vao hita miatsara eo ala. Zany tokoa ngamba andrasana. Zany mihitsy ka. Fa zany kory izy roa fa zao a. Misy inona? Mba satria ngavy anareo aho ahy. Hoe ahoana Ravo? Asa na afaka nampy anareo na ahoana? Inona moa no fanampiana tadiavinao e? Eto ange zahay afaka ny anampy anao tokoa e. Marina tokoa ny lesy zany e. Inona ny lanilany fa afaka manampy betsaka an'lahy tokoa zay raha misy ny azo atao. Tsy zany ao fa zao e. Ohatry ny manjary matahotra izany aho atory rere ohatrano. Fa ahoana Ravo? Zany hatramin'izay nisehondreny zavatra iny de tena ohatry ny manjary matahotrako. Isak'alina zao ve de misy zavatra miseho foana amin'ny trano? Na tsy iza kosa aloha lesy marina ihany ny alako. Ka zany indrindra nge ny saika mba hoe ilako fanampiana avy aminareo menaday. Ka inona ary ny tianao ataonay amin'izany? Indrindra fa ela letsy ry Zosy. Ahoana lesy ry Ravo? Zao letsy mba afaka ny ara-matory amiko ve aloha ela mandra-pahy ahoana tsara hoe lesy ry Ravo? Zany hoa tena tsy lasa kosa lesy zany mariny. Fitantarany lahy azy lesy efa tena mampitahotra ako. Zany ray ve de aro ny lahy amin'izany zavatra zany tena tsoriko amin'lahy matahotra ka. Aza atao an'izany letsy tena marina lesy. Tsy haiko aloha tsanta raha mazoto amin'izany fa raha iza aloha saka. Aza kanosa ohatran'io moa ry Zosy a. Mba lehilahy ihany ny tena. Sady tsy misy inona kory nge eo e. Ka maninona raha rainao no mitao io no milaza tsy matahotra io miaraka amin'io ka Ka ahoana moa no hetezany zany? Inona moa ny olana ry tsata? Ahoana koa moa saletsy ny hoe anekeny an'izany everiny lafa bofanininy zay no hoe andeha hiara-tory ka hitsanta raha tsy misy an'izany fa aza miteniteny foana eo ianao ry Zosy a. Taiko marina. Sady avoty mba tsy filaza raha nisy kely foana.
eny rehefa manome fahasarananareo a dia tsy maninona vaokatry zao raza manany amin'izany foana ianao re ravo a tsy maintsy mandeha any zosy fa hoana ry tsanta tsy maintsy resy lahatra amin'izany izy hoa ka tsy fanerena kosa ange zany ry tsanty rehefa tsy mety ho a tsy maninona ka efa reny sy fantany tsara koa mantsy angeny nambarany dokotera ataoko fa tsy andahan'izany izy sa hoana ry zosy mandra-paha fotsiny ange fa tsy hoe hoany foana koa relahy eny ara-lesy tsy maninona zany raha tsy manena anareo aloha dia losako fitifitinareo fa mbola misy zavatra jereko kely eny are aveo ianao dia makany an-trano sa makany rehefa aveo dia vonjeko any ianao rehefa aveo ary zay fa misaotra milo letsy ry zosy eny lesy tsy misy fisaorana zany tena nisy vokany tokoa ry zosy ny fitsaboana natao tamin'ny ravo marina fa hoana ny ilazanao an'izany enao marina koa fa ianao hoe tsy mandinika azy na dia ny zavatra nangatahany anao teo fotsiny ihany azy fa ahoany ka tena niovy izy hoa nanjary afaka atao anatin'ny gadran'ny alahelo nahazo azy hatr'izay izy fa inona ry tsanta mahatonga anao iteny an'izany nangatahako taminy ny akanesako any aminy ve sa tsy izany ry zosy izany inge aloha dia efa midika fa hoe afaka atao anatiny ny alahelo ny ainany hatr'izay ary ataoko aza fa nivadika ho tahotra izany matoa izy velotaraina ohatran'ny reniko ay ve zay vo azoko ny tiana ho tenenina ka izany inge ho ahy ny faniriany hatrany aza mantsy dia ny anofy azy ireo ankehitriny efa tsy izay tsony fa raiky tahotra izy dia raha araky ny hevitra ao ve vokatry ny fanazarana nataony dokotera tokoa moa zany sa na dia vo roa andro monja azy izy izay ny nanaraka an'izany fitsaboana izany dia efa hita sahady ny fiovana eo aminy eny na izaho koa ry aloha maniry raha maniry ny toizan'izany hatrany mba hahafahan'le dala miarina amin'izao fahampitrahana izao izay ny nanairako anao teo fa ianao indray ny saika avarinako izy azy efa mba nitady namana za zange efa tsy mandro mihitsy ny saiko isan-kalina izao so mantsy dia manaonao foana rereo amin'ny tranony eo izy fa zany inge ho ihany ry tsanty fa ty za mbola atory ihany koa ny tena zava-doa tsy isy an'izany re eo tsisy nininona fa esora eo anatinao ny akanosana sy ny tahotra zosy mbola tsy matory angahy lahy ay alahy koa mbola tsy matory no everiko fefa tena resy tory izy alahy tena ohatrany tsy mety mahita tory aletsy na izaho koa zany ela izy tsy mahita tory mihitsy sahala amin'izao tokoa mba ilako namana ato trano letsy sady tena mahanjina bely tya alina koa ve moa ny andro tsy hangina fa ilako fa ona efa mifilo aloha zao andro zao andrazy tokoa iletsy vo amin'ny 10 alina ty zao amin'ny 10 ohatra zao anefa any an-tranoko efa tena ao anatin'ny torimaso tokoa na izaho zany iletsy ohatra zao efa matory fa taorian'le fisehoan-javatra ireny dia nanjary tsy mandrimandry mihitsy zany ve ohatrany hoe misy zavatra mandindona foana letsy tena enjana angely izy zany zany hoe fifanampiana moa felina ka tsy hitako izay tokony fahatyantoka ho ahy amin'izany aloha fa tsy eny letsy marina zany fa hoana lesy ahoana raha ohatra zao olo zao ve lesy efa fotoana fitrangan'le izy tsy mbola loloatra raha izoka any amin'ny ray na amin'ny roa maraina any mitsy vo manomboka amin'seo le izy zany ve ka mbola azo atao tsara ny tiaroko atoromaso raha izany rehefa tenao anatin'ny toromaso ataoko fa tsy ho taitra tsonika zany tokoa ngamba mangatsika be ny izy zany sady ohatra ny misy
Olty ravo. Tena efa restory le tala. Zako le atsika biby le taita tamiko. Nefa zava tena natoro be. Fa faiza tokoa ny ary zany rivotra be zany. Jereo raha tsy ohatrany miozongozona mihitsy io rideau ambaravarana io. Fa ahoana ra? Jereo raha mivoaziko ny zany varavarana zany. Fa ahoana ary zany? Fangaly moa tsy efa nidina tsara talohan'ny atoriana. Ohatran'ny hafahafa mihitsy ohatrana trangan-javatra zao ka marina. Za hitako marina ka ravo. Olty ravo. Ravo. Mariva lahy. Ravo ah. Ary eto aloha lesy io jiro ah. Ravo ah. Tena mahatory mahatiko le ty. Fa to misy olona mijoro manao akanjo fotsy lava be io ambaravarana io zany e. Fa izy io e. Izy io ah. Matoto. Fa izy ianao ah e. Izy. Jereo fa ohatrany manatona ange izy zany e. Fa izy ary ty olona lava volo be manao akanjo fotsy. Manao akanjo fotsy hatrany ambony ka hatrany ambany. To ohatrany poziny malala. Marina raha tsy malala ty. Malala. Aza manatona ary ianao e. Aza manatona aho ah. Fa ataonao inona ry ahy e. Malala ho ah. Ataonao inona aho ah. Andriamanitra. Jere fa maky lava lela be. Jere iny amin'ny tanany iny. Momba vety. Oka rery. Mifona rery malala. Awa. Mifona e. Zany naninona ry aty eo. Andriamanitra. Fa inona ry ny zavatra hitako teo iny e. Nanofy ka tsy nanofy tsy nanofy fa tena marina ny zavatra hitako teo. Malala ny tonga teo ary mitondra famaky teny tanany amin'ony ah. Erlanto. Tena ty le famaky. Ty amin'ny tany eto ty. Andraso loka. Ravo ah. Mifoaza aloha elahy e. Ravo mifoaza aloha elahy teo ah. Fa misy iny. Tena misy zavatra hafa mihitsy lesy. Mifoaza ho elahy. Fangaly fa marina ny andro. Efa marina tokoa ny andro lesy. Tena toro maso letsy zany. Tena tsy azoko tsony lesy zao zavatra zao Fa nisy inona ho ah. Elahy matoro maty ka tsy mareny antso vonjy ataoko an'lahy. Kaiza moa elahy no fa ny antso vonjy ahoana ary elahy e. Nisy inona tena marina tena tsy azoko mihitsy izy. Ry ary Olty fa makinina io. Marina le tsy io le fa zay mihitsy lesy ah. Fa nisy inona teto inona ty ny zavatra azy io teto inona. Zany veletsy. Tena narandolo mihitsy elahy rehefa tafiditra tafo lesy izy. Zany angeletsy ho ahy. Tsy za mihitsy nyrediredina miteniteny foana. Zao elahy nahita tsara. Tena ny masoko mihitsy lesy ny nahita natao matoto amin'ny malala. Nitondra ny famaky be io izy ary nikasany amono ah.
manao akanjo fotsy lavatra any ambony ka hatrany ambany. Tena izay lesy. Marina avokoa zany nambara amin'ny lala. Eny, fantatro fa tsy mandainga lahy satria izaho koa nahita an'izany. Izay nge ho ahy. Ary na lefa maty io izay navelany io aza ataoko hoe profon'izay. Tena nataotra lesy ala izay. Laha mofo azy na tsy naheny mihitsy fa matory be. Eny, mety no le fanafody fampatoriana nohaniko angamba lesy na tonga atory be tahaka an'ireny. Tena marina lesy tsy asiana. Tena asy fiheverana mihitsy tika. Ka inona raha nefa ny tokony ataoko manoloana an'izany a? Inona ny tokony ataoko izy lahy? Dia andro fotsiny eto zany. Raha ny fahazahoko azy mantsy dia tena divo-janahary tsy nahafaty ateo. Na izaza nge tsy tena latsaka katerena mihitsy amin'izao e. Tena ohatrany hoe tsy hitako intsony ilay tsy atao a. Tena reo masokoroa mihitsy ry tsantany nahitan'izany. Tsy rediredy ny ravo araky ny nambaranao tokoa reny zavatra reny. Dia ahoana zany? Olona efa maty ve dia hay anokatra varavarana ary ka nery any anany ange ambony no nery ananan'ny olombelona e. Izay no nahavitany an'izany. Zosy a, tena tsy azoko mihitsy. Malala ho ahy. Malala iny e, izy ny tonga tapo. Fa hitanao tsara ve nefa aloha ny tarehany? Hitako tsara tokoa. Na dia somary tao anatin'ny aizina ary. Somary nitaratra avy any an-tokotany. Ny andro mantsy dia volana raha teo. Dia izy mihitsy no hitanao tamin'izany? Ny volony ry tsanta. Le volo lavany iny tena izy mihitsy. Mahagaga zany Zosy. Ianao mantsy tsy mety mino mihitsy a. Tena nasaika nafokombaniny aiko mihitsy ry tsanta. Eny e, tsy nino ny ravo tokoa aloha raha ny teny an'izany izy. Saingy ianao nilaza fa nahita maso tokoa tiany tena mahazendana hoe dia tena marina ve zany? Manangatra tokoa ve zany no maty? Tokony ino ianao e? Dia inona no atao amin'izany e? Zaho kosa aloha ry tsanta. Tena marina fa tena raha hoe mbola iverina torany an-tranon'le intsy tena tsy vitako intsony. Ny vita azy efa naninenana. Dia ahoana? Tena tsy resaka vazivazy intsony ty ry tsanta. Efa mitady hatra manaina mantsy ka tsy satsony aho. Ory Zosy, ka raha ianao tokoa ary moa no nikasain'ny vonony. Tsy efa maty teo ve ianao hatrizay ary Zaza aloha mba gagako. Fa tsy voasarika eo amin'izany intsony ahy. Aleo zava-tsara ny resaka. Any amiko matory tsara tsy misy aminahy ato ka andeha ananto-paty any. Zafady. Ory Zosy, fa raha ianao tokoa moa ve no kasain'izany matotozany vonona, aiza nefa ny toerana tsy ahitany anao na any aminao azy? Ahoana ry tsanta? Mahalolo azy dia mahita antsika rehetra izy amin'ny fotoana rehetra. Zany tokoa moa. Ohatran'ny ny adaladala ianao. Ka ravo ny tiany atoiny e. Ary eo amin'ny trano ihany ny tiany isehoana. Satria taory zareo no mononako. Ary inona koa moa no mahatonga anao ametraka an'izany fanontaniana adaladala zany. Ka raha marina tokoa ary ve ny zavatra ahianareo hoe matotono misy an'izao fotoana izao tsy hitombona ihany koa zany zavatra lazaiko izany? Ianao zany ery tsanta ohatran'ny mampitombo tena vao mainka ianao mampitombo ny fatahorana efa misy ato anaty kape. Mariny. Fa hono aloha lasa izy aloha ravo izao lasa ny midokotera izy fa mbola manana fotoana aminy izao maraina izao. Ay, andraso aloha fa iresaka aminy ary rehefa avy any izy dia ho hita eo zany. Eny ary. Dia ahoana ozy izy ny dokotera rafo? Tena tsy haiko mihitsy ry tsanta. Fa ahoana? Lazainy fa hoe efa misotra makany amin'ny lalan'ny fahatsarana hono nefa ohatrany tsy hitako mihitsy izay fiovana amiko. Ianao manao an'izany fa raha izaho manokana kosa aloha tena efa mahita fa niova tanteraka ianao e. Zany ve izy ianao? Marina e. Efa tsy dia tena malahelohelo tsony. Efa nanomboka afakafaka tao ambavanao ary izao ny anaran'ny zareoko. Ka na dia izao zava-misy izao aza ve moa natao ahoana ny eritreritra n'izany intsony? Izy ihany ireo fa izany hoe amin'ny endrika hafa indray no isehoany amiko sy amin'ny namako e. Ary tsarovy ry tsanta.
fa tsy ahafoana ny alahelo sy ny fitiavako azy ireo kory izany zavatra ataony amiko izany. Ravo a. Tsy haiko rehefa niona tamin'izao sy ianao. Efa tafaresaka tokoa aloha izay e. Ka inona indray raha ho ianao e? Izy angamba inono kokoa noho izaho. Zaho mantsy lazaina vao hoe marary saina. Mazava ny pofo ankehitriny ka eny eritreritra. Nefa nadendeny tamiko an'izany tokoa azy zao sy dia sa rediredy koa ny azo izy ianao. Sa inona indray no zavatra ambaranao? Mbola azo atao reny mikaroka vahaolana amin'izany Ravo a. Tsy hitako mihitsy anga izay tokony hampikorotananao amin'izany. Ny filamenanao a sy ny fahatonianao ny tena zava-dehibe mantsy manoloana izao zavatra mitrango izao. Anisany efa nanafaran'ny dokoteranao ihany izany zavatra izany. Raha izany resaka dokotera izany kosa aloha tena resaka fandaniam-potoana fotsiny betsaka e. Ary efa nanapa-kevitra fa tsy verina intsony. Andray? Izany misy. Fa ahoana kosa ary izany fanapa-kevitra izany? Ampy izay ry tsanta. Efa voaporofo ny marina izao fa tsy izany marary saina fa tena misy le matoto. Dia ahoana e? Ay, rasy loha fa manino ty telefoniny ity. Allo? Ie, izy indrindra. Manahoana ianao? Ie, tsara fa misaotra. Roviana ozy izy ianao? Eny ary. Ho avy any afa aza manahy ianao e. Ie, veloma vetivety ary. Mbola misy zavatra tokony ataonao anga? Tsy mbola zao re izany e. Mbola miresaka aminao aloha izao mantsy. Raha ny andresy lahatra ny hoe hiverina ho any amin'iny dokotera iny aloha no ataonao dia tsy azo ao amin'izany intsony mihitsy ianao ry tsanta. Ohatrany hoe manana olana amin'ilay dokotera koa ty ianaoko. Ie, dia mipetrara ianao mademoiselle Tsanta? Eny dokotera, misaotra anao. Araka ireny antso nataoko anao telefona ireny mantsy dia tena maika mihitsy ny ilako anao izao. Eny tompoko. Izaho ihany koa na izany na tsy izany efa teo aty aminao mihitsy ka. Ay. Fa ahoana dokotera ny fandehan'ny fitsaboana ataonao amin'ny Ravo a? Ahoana ny fivoaran'ny fahasalamany araka ny fahitanao azy? Ohatran'ny tena mbola kritika be aloha ny aminy. Tsy mbola tomombana tanteraka e. Ahoana moa izany dokotera? Izaho ange nefa mahita aza fa efa mba nisy fiovana kely izy taorian'ny fandehanana taty aminao reny e. Eny e, misy ny zavatra azoko nahitsy. Nefa misy ihany koa ny zavatra tsy azoko mihitsy izay tena tiany ambarana. Dokotera, mba afaka manome fanazavana amin'ny ohatran'izany ve ianao? Betsaka ny examen nataoko taminy ary fanontaniana no betsaka amin'izany. Izany rehetra izany moa dia ao anatin'ny fomba fizahana azy avokoa e. Azoko tsara izany. Rehefa ao anatin'ny vahatoniana izy, indraindray ohatra mitantara zavatra hafahafa izany izy. Asa ohatran'ny hoe nofiny izy io. Indraindray koa nefa toa zavatra ny ainana raha ny fahitako azy. Inona izany dokotera? Hitanao? Milazo mahita ireo olona 3 efa maty ireo foana aloha izy. Eny e, izany dia fanaony tokoa na dia any an-trano azy izy. Eny, dia milaza izy fa mifanerasera aminy ary mampatahotra azy ireo isan-kalina. Na indraindray aza dia maniry azy hanao zavatra tsy sitraky ny foana. Ino a? Zavatra ohatroatra izany e. Dia tsapa fa matahotra sy miorokoditra izy eo am-pilazana an'izany. Ary toa ohatran'ny miainana izany mihitsy azy e. Ohatra mahita hazavana tokan'izany izy, jiro labozia na aizina tanteraka ihany koa. Dia inona daholo no mety ho dikan'izany dokotera? Ianao nge ny tokony hafantatra an'izany. Ka eo indrindra mantsy izao. Asa so ihany koa aloha fa nisy ny zavatra tantarainy aminao e, na aminareo namany. Fa tsy dia hoe izay lazainy ety ihany. Eny e, tsy haiko aloha dokotera na nilazainy anao na tsy fa miseho amin'ny isan-kalina tokoa nge hono no matotohan'ireo olona ireo e. Aza vao tsara hoe ny teninao. Dia sahala amin'izany nambarako anao izany no tena fisehony e.
ka asa zay veveranao azy dokotera. Tena tsy nilaza tamiko an'izany tokoa aloha izy. Ay. Ary efa fantapantatro ihany mantsy fa misy zavatra mampatahotra azy. Na izaho koa aza nge dokotera ohatrany tsy te hino an'izany akory saingy le namako iny moa niarana torotaniny dia niteny an'izany vao ohatrany hoe mitady hino azy satria olona salama saina tsara izy io. Ohatrany hoe mahavaky ny saiko izany zavatra ambaranao izany ary mampisampana roa ny eritreritro ihany koa. Fa ahoana dokotera? Maha dokoteranao tokoa moa mino an'izany ve ianao? Misy fanazavana mivaingana azo tsapahitanana ve ny amin'izany? Andraso aloha tsy te hanakorotana zavatra betsaka fa andraso amarinina tsara. Ka na izy aza nge dokotera tena matahotra mihitsy amin'izany zavatra mahazo azy zany. Ny tena olana mantsy dia ohatrany kango izy niverina aty amiko aty. Izany mihitsy. Ary ohatrany mieritreritra ny tsy hiverina aty intsony azy izy raha nisarahana henoko marain'izay. Efa niteneniny tamiko mihitsy izany. Izay ny tena antony nampanatsoako anao aty haingany. Ka dia inona no tokony atao amin'izany hoy ianao dokotera? Ny andresy lahatra ny verenena aty indray ve sa? Mbola veriko aminao ihany fa rehefa tsy sitrapony tsy azo terena mihitsy izy. Izay no mbola mampanahirana be ny toerana misy azy iny mantsy. Tsy azoko mihitsy hoe inona ary ny tena antony tsy verenana aty aminao aty intsony? Matahotra ve izy sa ahoana? Asa fa hono eny dokotera? Raha ny nambarany dia toa hoe nanatrika ny fandevenana izy. Marina ve izany? Samy tany avokoa izay telom-pinamany ireny nampionina azy avokoa izay tamin'izany fotoan-tsarotra ny diaviny izany. Izany fa ohatra misy zavatra mampanahy mantsy le nambaranao teo izay. Dokotera, so tokoa ry dia tokony lazainao amiko raha misy zavatra hafahafa Izao andraso aloha hanao interprétation kely an'ireo zavatra nambaranao ireo dia avy eo hitako eo ihany. Eny ary? Raha azonao atao dia ataovy akaiky ny telefonao fa sendra misy ilako anao tampoka. Na amin'ny alina aza dia azo vonoina. Tsy maninona ka izaho koa tsy zatra mamono telefona amin'ny alina izany. Izay tokoa. Dia ny anafarako ihany koa aleo azy nareo tsy misy mijanona matory miaraka aminy ao. Fa ahoana dokotera? Ka mila fitoniana be dia be izy aloha amin'izao Izay no antony lazako an'izany. Dia ahoana izany le amin'le zavatra mampatahotra azy eo an-tranony ao? Izao asay vao ataony fotsiny aloha ny fomba gasy alohan'ny atoriany dia tsisy ninona akory eo Fomba gasy ahoana moa izany dokotera fa tsy azo? Toy ny hoe andoroana fingotra zavatra karazan-drazana izany. Fantany izany fa efa nresaka an'izany ihany ke izay teto Izay ary fa dia omendalana aloha ianao Ie dia misaotra indrindra re dokotera. Tena nanjary raika tahotra mihitsy amarina torina n'ilay nahitako zavatra vavatany miravo inka. Ohatrany hoe misy zavatra mandindona azany foana. Eny fa nahatramin'izao alina izao tokoa aza. Sady dia lasany amin'ilay zavatra nambaran'ny Tsantiny indray izao ny eritreritreto hoe raha tena za marina moa nikasan'iny maty toy ny vonoina mety ho tonga aty ve izy? Poa! Aza hitako re izany Andriamanitra. Fa nahoana moa izany tadaviny amin'izany fa inona ny ratsy vitako taminy izany tadiaviny vonoina naraka azy ka. Ohatra misy mitititika ange izany varavarana izany sa kosa ary saka. Marina tsy misy olona mikiasa niditra mihitsy ato ngambany. Jereo raha tsy ohatrany misy rivotra tafiditra izy izany. Tena efa mivongo ngamba ny varavarana io ka.
fa izy zao e izy io ndray le zavatra fotsifotsy be io tazako mitsoro eo ambaravarana io fa inona re tadavinao e inona no ilainao amiko malala ianao matotoa amin'ny malala tena io an'le tonga tany am'ravo mbola tonga manaraka tiako oka re oka ho fa naninona anao ary any dia ampitahorinao tahaka izao ka tsy naninona anao angery malala e ary efa maty ianao ka mipetrary any amin'ny toerana misy ianao any fa aza ty ny manako tabany velona ty e manatona izy zany Andriamanitra fa ataonao iny ty tsy lava lela be ty e malala ho aza vonona amin'iny re ahy oka ho ary malala maty ahy e. Oui, allô? Ie, manahoana ianao dokotera? Ahoana ozy izy ianao? Tsy misy ninina akory ka. Araka an'ireny efa nanafaranao reny dia tsy nisy nijanona tamina izana izy osy. Ie, vao avy any mihitsy aho zao ka. Tsy nisy inona akory. Ie. Fa ahoana dokotera? Ohatry ny hafahafa angeza ny fahinokanao zany fa misy inona eny za tokoa aloha no mahita an'io toerana io eno ka sao dia tokony hiaraka any ary tsika efatra tsy mety eny ka andraso ary aho aloha hiteny amin'izosy dia mba zahay dahalo moa zany mandeha mitondra anao any amin'ny toerana io eny re dokotera zao ihany dia efa andeha hiantso azy any an-tranony eny ary aloha fa ina koa ary no mahataitaitra ny dokotera teo marina tsy ohatr'ireny mikoropaka be ireny tokoa izy ho any amin'ilay toerana nandevenana ny fianakaviany ravo ony tsy atsoko mihitsy anao inona any ary aleo aloha arahana zay lazaina tsy haiko ny maty izay tena marina amin'izao ndraso ndeha hiantso any ravo any an-tranony aho vetivety. Fa ahoana koa azy zany? Zosy maheno avy ianao Zosy ary to tsy mety koa ary ty varavarana ty fa to mikato potsiny ko andraso tonga dia hiditra raha izany. Zosy fa aiza ianao tena tsy misy olona ato fa nakaiza ary izy raha izany ka sao dia mba lasa any amin'ny ravo kosa ary nefa dia vao avy any ahako sa dia mety teny an-dalana ve zany noho ny fandosoanay raha izany aleo aloha rangaha andehanana ny vetivety izy dokotera koa moa tsy mety fa hoe aleo ny ravo hijanona raha tsy izany dia mba zahay ny araka tany. Ka zao hitanao zao rery tsanta tsy aty Zosy fa tsy nandalo teo ve izy
Oa efa afaka malomaraina azy zao ny nahita azy farany. Izy le niala teto tamin'le zavatra fafanitrangy ireny. Ka avy any an-tranony koa nge zahy nefa tsy nahatratra azy tany. Ka mety mbola nisy nalehany io. Nga izy tsy niteny taminao? Fa niteny an'izany tamiko ve izy dia hitady azy toy izao raha fa ianao dia koa ny tsy azoko mihitsy. Fa inona ary ny tadiavanao azy maiky? Nga dia tsy afaka hoe miandry izay hatongavany ianao, Ka ny zavatra hitadiavany azy eo ihany fa ny toerana nalehany ange tsy hitako. Izany no tena mampanahy. Ka andohary aloha tsy keritsanata hiaraka hitady azy raha ohatra ka maika be ianao. Ndao ary. Andraso aloha nidenty trano ty vetivety Ie, dia ny tranony koa arô mibanabana fotsiny nefa izy tsy hitana katsy tsy hitana karoko. Ka mety akaikano any nalehany fa ianao ty koa dia efa taitaitra. Dre, ary fa maninona ty tananao raviny misy maratra? Ravo fa naninona io e? Ay izany. Fa io tananao mitazona lakile io re. Ay vety. Naninona io? Jereo ngira tsy tena maratra be mihitsy ty izy e? Izy daholo ireny ry tsanta. Izy daholo? Sahala amin'le nikapoka mafy tato amin'ny lohako tamin'le indray andro ry. Fa oviana ny navoana io? Tena tsy tsaroko tsony. Ohatran'ny misy ditongotra ihany koa nge okakinikoanao io e? Rendratra rehetra ireny dia mbola manam-pirofo hatrany nge fa mikasa ny hamono mihitsy ny fianakaviako ankehitriny ry tsanty. Tsy mampaninona azy izany fa vonona ny anaraka azy ireo ahy. Ora vitsy ihany koa mantsy no sisa hoe isaina izany dia feno tanteraka ny fianakaviana miaraka amin'ny namana rehetra tsy mafoy. Any ankoatran'indray manohy izay rehetra vita sy tsy vita tetỳ ahy. Saza mirediredy eo re ianao fa andao amin'izay andeha rehefa vao hiditra tranonao ty aloha e. Ndao arika. Tena tsy hita izay nalehany. Efa tapitra nanontaniantsika daholo ny olona mahafantatra azy nefa dia nilaza rehefa hoe tsy nisy nahita azy. Tena reraka Ravo. Fa lazay zary izy. Ravo. Tena ankehitriny aho vao tena resy lahatra ny amin'io zavatra io. Santa, ino ty lazainao? Zavatra inona? Tsy misy afa-tsy izay angamba sisa ny manazava an'izao fanjavonany Zosy izao e. Zay ianao vao mino, nefa nge Zosy tsy niara-natory tamiko alina ka nahoana moa no... Raha matoto tokoa no naka sy namono azy ataoko fa tsy misy toerana tsy ahitany azy angamba. Dia izany tokoa ve? Izay angamba no... Izay ny tena marina e, araka ny eritreritro. Zosy ve? Dia maninona ary no Zosy ny nalainy fa tsy izahay e? Inona nataony Zosy azy ireo? Asa, narahandolo tokoa ve Zosy taorian'ireny janonany tany aminao ireny e? Tsanta, sao dia mba zaho kosa raha ny tokony hiala eto amin'ity tany ity haingany. Ravo fa inona koa ty lazainao e? Ohatran'izany fototry ny olana rehetra ankehitriny. Tsy mbola misy zavatra mazava ny amin'izany e. Efa pirofo mibaribary zao fa nandritry ny alina ny misy zavatra nitranga atao ohatran'ny Zosy. Izay ihany manazava an'izao mistera izao. Dia inona izany aloha izao no tokony ataontsika e? Andraso aloha raisiny ty e. Ny eto efa mankaleo be ty koa mbola manenileny tsy misy akana saina mihitsy. Allo? Ay ve ianao e? Ay azafady. Tsy hoe adiniko tokoa ianao fa tena mbola misy problema be ato amin'izao fotoana izao e. Tsy hita ho azy Zosy. Mbola mikaroka azy foana izay hatramin'izao. Fa ahoana? Ka ny zavatra tokony atao manoloana an'izao fanjavona izao azy ity mbola... Ahoana? Fa azonao ve loza ny zavatra lazaiko izany e? Tsy hita ho azy Zosy. Ka aiza raha nahafahako andeha any aminao amin'izao? Tsy azoko. Eny ary. Andraso fa hoany azo dia izao e. Fa ahoana hony? Tsy maintsy mandeha Ravo aloha izao Fa andeha hoaiza no ry tsanta? Tena maika be e. Fa misy ifandraisany amin'ny Zosy ve aloha izany sa ahoana e? Tsy mbola haiko mihitsy re izay hitadiavany ahy e. Tsy maintsy makany ahafantarako an'izay antony.
Maninona raha ohatra miaraka antsika raha izany sa ahoana izay? Tsy maninona raha zarery ihany aza rery ravo a. Tsy maninona ve aloha ianao e? Ohatry ny taitaitra be inge ny fijeriko anao e. Re ravo a. Aleo aloha andeha. Eny ary. Mandeha ary. Fa maninona koa ary tsanty izany tohatry ny hafahafa raha vao narain'ilay telefonina teo e. Ary iza ihany koa ilay olona niantso azy teo ny tsy tiany notenenina tamiko. Afaka. Dokotera, fa misy inona ny tena dodina mafy mihitsy ianao e. Ino aloha ty nilazainao ato amin'ny telefonina teo e? Ka araka nireny efa nambarako anao teo reny loa dia tsy hita nge izao sy hatramin'izao e. Fa tsy hita ahoana e. Tsy hainay mihitsy e. Fa ahoana ary zany? Dokotera, ohatrany hoe te hilaza zavatra amiko mifamatotra amin'izany ianao tamin'ny telefonina teo sa ahoana? Ino re fa izao aloha no mamaika e. Hoe ahoana? Mila hoentinao any amin'ilay fasana nandevenana an'ireo olona ireo mihitsy aho izao ankehitriny izao. Dokotera, fa angamba dia tsy maintsy izao dia izao izany e. Tsy afaka miandry isika mademoiselle Tsanta. Ka tsy ho elaela ihany ve vao tonga any koa tsika e? Andeha fiara re isika e. Izay indray nga hoe. Raha araka ny nambaranao teo tsy toa tsy dia lavitra loatra anie ilay izy. Eny, tsy dia mivoaka an'Antananarivo tokoa aloha ilay izy. Ka andao hainga ary. Dokotera, tena mila fanazavana betsaka aminao tokoa any amin'izay anton'izany zavatra rehetrarehetra izany. Andao aloha hafa ho hitanao ihany amin'izany. Indrindra nge mantsy ny amin'izao fanazavona an'izao tena mbola malasa ny saiko mihitsy e. Eo ajanona ny fiara. Sura anao fa eto a? Ie. Dia andaotsika andeha tongotra. Efa etsy alohaloha kely etsy ilay izy. Ary fangaho ahy tsy misy mpiambo ny tony fasany tony amin'ny alina. Aiza moa dokotera no ahafantarako an'izanyko. Fa ina aloha mahatonga anao an-tany an'izany? Raha izao fahitana izao mantsy toa fasana andriana avokoa izy reto. Nefa na nidirantsika tamin'ny fiara teo aza toa tsy mba nisy nahita akory. Ohatrany tsy mbola re aloha izay mpangalatra tao lapaty e. Izay nga hoe? Ie, tongotsika ity. Ie, dia aiza amin'ireto? Andraso hoe iza amin'ireto tokoa moa. Mademoiselle Tsanta? Sao dia mba hitsy? Ie, tena io tokoa dokotera. Tena marina ianao. Ary toa fa ahoana izao? Toa misokasoka inge izany varavaram-pasana izany dokotera e. Fa ahoana izao e? Zahay tokoa niny tsy nisalasalako namantatra hoe sao dia io izany. Dokotera, inona mihitsy no anton'izao e? Marina avokoa ny ahako mademoiselle Tsanta. Fa ahoana dokotera? Raha izay mahatoto araka ny nambaranao tokoa aloha tsy misy izany e. Mibaribary amintsika mantsy izao fa mivoty varavaram-pasana ity. Dia inona nefa ny tiana ho lazaina amin'izany? Mpamosavy sa mpangalatra tao lapaty? Sady tsy mpamosavy no tsy mpangalatra tao lapaty ihany koa, fa olona efa maty eritreritra marary saina ary efa voagadra ny alahelo. Zay no izy. Tsy misy zavatra ambadika kimaizimaizin'ny izany eo na kely aza. Fa izy tia lazainao dokotera Zao e, sarotra ho anao angamba nino izany fa aleo dia ho andrasantsika eto ny marina. Marina inony? Andrasanao vetivety eo aloha fa anisaka an'ilay fiara tsy amin'ny arabe atsy tsy mba hijanona rehereto koa za dokotera. Marina e, aleo anaraka anao. Tsy hisy aninona anao reo mademoiselle Tsanta. Tena aleo miaraka marina e. Andao areo aloha vetivety e.
ianao koa ty to tsy mba nitondra akanjo mafana akory nefa dia efa nafarako. Ka za moa ve dokotera nahalala fa hoe aharitra lombetaka an'izao aty tsikako. Amin'ny firy zao azo tsy efa ho amin'ny ray sasany maraina. Ie, marina tokoa zany. Fa inona marina aloha ny zavatra ho andrasantsika eto e. Tena mbola tsy azoko mihitsy nge e. Ndraso hafa efa ho avy izy zay e. Iny tanao iny misy azavana tamin'ny makaty. Eny tokoa. Misy olona tamin'ny manatony iny dokotera. Nijerenao tsara fa hiditra ao amin'io fasana io zao iny olona iny raha tsy fantatrao. Fa izy iny Zandray ve no antaninao e. Andalo eto anoloantsika izy zao dia jereo tsara. Ary ohatry ny milanja zavatra koa nge izy zany dokotera. Iny marina mafy tsy fatin'olona iny dokotera. Ie, fatin'olona tokoa. Dia inona no ataontsika amin'izany Ny mijery fotsiny aloha zao no azontsika atao e. Sady ity izy fa tany. Aza mitentsonina eo fa zao reny eo. Andriamanitro, fa izy ary ty olona ity to vehivavy lava volo be izy zany. Ahoana tazanao? Fa izy ny vehivavy iny dokotera mpamosavy. Jereo tsara ny fandehany dia tsy mba ho fantatrao amin'izao fandehan'izao ve? Andraso tokoa e. Jereo tsara. Andriamanitro, marina mafy ravo. Dokotera, fa ahoana mihitsy zao e. Aza miteny mafy aloha ianao. Andao anaraka moramora avy ato rentsika. Fa ho aiza? Tsy maintsy hitsofoka ho pasanao ihany koa sika e. Moramora fotsiny ianao manaraka. Maizana be ange e. Ka tsy afaka mandrehitra jiro sika fa so tratrany ao e. Ao, tsapatsapao fotsiny lalana dia arao a. Andraso ary. Zay, tafiditra sika. Tazanao io mazava io aloha io. Ie, tazako tsara tokoa. Dia jereo tsara amin'izao fa io izy, io aloha io. Andriamanitro. Jereo tsara e. Jereo fa analan'iny perruque amin'ny lohany iny izy zao a. Iny solovolona anaovany teo ka sika tsy nafantaranao azy. Ny akanjo fotsy lava moa dia io efa tazanao mipetraka amin'ny tany eo. Andray. Ny famaky mbola iny tanany iny ihany koa. Ary tazanao tsara ve reo amin'ny sisiny reo? Izy zany? Reo e, tsy hitanao ve reo e? Reo apetrany eo ambony seza reo faty. Misy 3 reo. Ary misy latabatra eo afovoany eo. Hitanao tsara? Dokotera, ny reny sy ny zandry ny ary mahalala olo tiany reo. Marina tokoa zany. Ary le fatony lanjaniditra teo iny Zay, efa tonga ko aty anko zao sy ristily mianaka. Io izy tena nalahelo anareo ihany koa ange hono ny dala tany. Sa tsy zany letsy indraindray izy matahotra dia io nendrika ty io. Aza miafahafa letsy alary zao sy fa reo dolo angeny fianakaviany namana avokoa reo. Fa izao tsy ampy ny fifaliana raha tsy tonga ato ihany koa le namana anankiray izay. Hitsanta izy sisanao andrasana dia vory lanina ato avokoa sika mianakavy kely. Ka eo zao manahirana hoe izy aminareo indray mba handeha akazy ihany izy zao somoty zao efa malala ny sahirana tany. Ngamba n'io hitsanta mba inendray no mandeha any mba mandeha any maka ny tsanta sa ahoana. Eny manaiky matotsy miteny dia raha pitsy zany neny raha pitsy dia efa mandeha maka azy ihany zany. Zay Inona hono ty lazainy dokotera? Efa tsy tompony tena ntsony izy io sady tsy tompony eritreriny ihany koa. Dokotera, dia ahoana? Mazava aminao izy zao ka ndao amin'izao sika hivoaka tato.
marina fa tsy nahataty an'izany alahelon'izany tokoa ravo e ary samy maiky ny rehetra fa mafy taminy ny fahoriana ny atra taminy sady ny tambesatra taminy ihany koa ny eritreritra fa hoe izy ny tompony andraikitra tamin'ny nahafaty an'ireo olona telo ireo satria hoe izy no nitondra ny fiara tamin'ny trangan'ny loza ny samy nanaiky an'izany no maro nefa kosa tsy nanam-po fa efara tamin'ireny izy ity amiko aloha dia fanazavana mifanaraka tanteraka amina resaka medikaly ihany zany rehetra zany satria dia nivadika ho ariti-tsaina ho azy ny zavatra zany rehefa mibosesika loatra tao an-tsaina zany dia nivadika ho obsession na fanosorenana ho azy ny tsy fahitan'ireo olona ireo tsony dia io no nanandevo azy hatramin'izay ka tsy nahafahan'ny ala tao intsony tamin'ireny fotoan'ireny mikorotana tanteraka ny sainy ary manjary mahita zavatra roa samihafa izy izay ihany koa ve zany dokotera no hoe anazavana ho an'ireny matoto ireny na izy aza mantsy ny miaran'izany tsy misy ny matoto e resaka ny foronony fotsiny zany izy ihany no mampatahotra ny tenany aza tonoina fa santsofoka tany pasana mihitsy any izy niaran-korana tamin'ireo faty ireo nitoreny efa hitanao reny apetrany eo ambony seza ireo ary everiny ho toy ny namany tokoa azy fa inona dokotera ny tena nisika azy ianao an'izany loatra sotra nitambesatra tamin'ny loatra ny alahelony an'ireo ary efa feno moa ny kapoka tsy hainy nanadino azy fa dia nifara tamin'izany le izy nanomboka tamin'ireny izy narary reny dia tamin'ireny no efa simba ny sainy manana endrika roa izy hony ety ivelany rehefa tonga ny alina dia totsy tompony tenany izy zany lasa mandeha makany pasana any ary miara-mikorana amin'ireo faty ireo zany ve toy izay nambarako anao teo izay izay no nahatonga ny lambandreny izay niara-nilevina tamin'ny tany pasana ho tonga tao an-tranony tsy nisy anizy afa-tsy izy ihany akory nitondra azy ireo tao rehefa divaraina ny andro dia tsy mahatsiaro tena ihany izy na ihany koa efa reraky ny lalana hitanao ihany ny alavirana miala eto amin'ny tanàna ny mandra-pahatonga any amin'ny fasana iny mantsy no alehany ditongotra ka dia tsy voakatony intsony ny varavarana ny idirany ary reniko eo afovoan-trano izy avy eo azoko inona ihany aloha zany fa ahoana indray ary zany ny amin'le matoto hitany zostao tamin'ny izy le natory tany iny samy tao an-trano ange izy roa lara ny filazany iny ka zao tadidio tsara fa tokony ho tamin'ny roa maraina teo iny zavatra iny no niseho zany hoe efa avy any pasana izy ny alamandro tao izy saingy tsy reny zosiny ny elany tao ary miverina rehefa tonga iory io ary dia izy ihany no manao solovolo tahaka ireo hitantsika tao an-tranon'ireo misy ny solovolo mitovy amin'ny alavan'ny volony reniny misy koa tahaka ny an'ny malala olotiny ary misy sahala amin'ny any zandriny tahaka an'ireo amin'ny sary ireo zany ary nanaovany tamin'izany lambana tafin'ny razana mbola hitanao tsara reny fa nianjaka ny razana tao pasana tamin'ny nanaovany azy izy zosy raha teo moa tsy nyray fandriana ny andro raha teo maizina ka tsy hitany zosy hoe tsy misy olona ane teo mifandriny fa izy ihany io mitsangana io zosy koa moa efa nentiny tahotra dia hoe ny matotony maty ireo nefa tsy misy n'izany ary etitsaina nitarika azy ananao foany anao zavatra tsy eritreretiny sainy akory nefa dia vitan'izany tena tsy napoliko dokotera nanao an'ireny karazana terapia ireny ary tsy katro tamin'izany fa mizara roa ny fisainany milaza amiko izy mantsy fa mahita zavana tokana ary mahita seza sy latabatra dia eo ihany koa ireo olona efa maty ireo tanysaina eo zany teo ny natsapako fa mety ho tonga hatrany amin'ny fiadinany fasana izy io ka ny jiro entiny eny aminy zany izay azavana tokana lazain'izay dia reny hitanao reny fa ina moa zany ny tena antony namonoany an'zosy efa namoy fony izy ireo olona namany rehetra reny isan'izany ianao nikasainy ho vonoina ary ho asitrika eo pasana avokoa mba hiara-monina aminy eo mazava ho azy fa aorinina hamonony ianao ihany keo dia tsy maintsy hamony tena izy sangy soa ihany aloha fa fantatra meloha zao zavatra rehetra zao
tena tsy napoiziko mihitsy tokoa izany dokotera marina e ay ve ka nivadika zava-doza tahaka an'izany reny alahelo ireny efa tsinjiko ihany tokoa aloha ilay ditongotra teo amin'ny tanany saingy tsy nalehan'ny eritreritro velively mihitsy hoe izy no namono any sosy tamin'iny famaky iny lazaiko anao a fa reny zavatra reny tsy misy tsarony akory rehefa mazava ny andro e zany a rehefa avy milalao andreo fahatreo ihany izy mihetsika ny aretiny ka eo amin'iny fotoana iny no avy maminoa ny olona misy fotoana tokoa aloha izy tazako tsirareo voatrano eo ny maraina e ny varavarana amin'io mibanabana fe zany ka efa zany rehetra zany no zavatra ataony mbola veriko aminao ihany fa tsy misy an'izany matoto zany fa izy rery ihany mampatahotra ny tenany ao an-trano ao dia avy eo mampatahotra ny olona hafa ihany keo tena efa mivadika ao areto-tsaina ho azy mihitsy eny ilay izy eny dia ahoana zany zao dokotera no atao a mbola azo vangina ve izy eny amin'ny toerana nametrahana azy io sa ahoana mandritra ny fotoana maharitratra aloha ngamba tsy azon'olon-kafa ao atonina izy zany natoko amonina mihitsy mantsy izy fa tsy azo akambana amin'ny marary-saina sasany ary ny fahitananao ohatra dia mety ampitamberina amin'ireo havandreo indray ka mety ho sarotra ho azy ny anadino andreo amin'izay fotoana izay tena mampalahelo mihitsy ny hafaran'ny-dravo dokotera fa aleo aloha izy anaraka izay fitsaboana sahaza azy eny asa mbola mety azo eritreretana ihany ve dokotera ny ahasitrana azy ka hiverena ny fiainany taloha indray andro any fantatro fa tsy maintsy alahelo azy a mantsy zany tokoa rehefa ty aza matahotra foana manana finoana fa tsy maintsy ho sitrana izy fa na dia somary mety aharitra ny taonany maro azy zany fitsaboana azy zany ny farana teo ary fisaona na mampiorokoditra tantara no soratany sederana antenaina Rabernala ny lalao livre Vandson Arsène Faly Hervé nandray feo Tovra Zana Mamonjy nanatontosa Anjary Livre